zany fa tsika mila miverina foana ao amin'izay ao am-pon'Andriamanitra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra vokatr'ireo fahotana zay lasa ozina miampita ireo dia tokantrano moa resahantsika eto tsy maintsy lasa misy ny fisarahana io le tanjony satana le andrava ny endrik'Andriamanitra ny famille anankiray dia imagin'Andriamanitra amen ny famille anankiray dia toy ny hoe Andriamanitra ray Jesosy Kristy zanaka ary tsika le mahafeno le endrik'Andriamanitra Andriamanitra tsy se considérer mihitsy ho famille raha tsy misy atsika senao fa nijanona ao Andriamanitra izy fa ny fisian'ny olombelona izay no arina ho araka ny endriny no ny antsony atsika hoe ankohonana alleluia eo ny mila mitandriny satria hatrany dia io ny vision satana amotika ny endrik'Andriamanitra amin'ny alalana toetra kely zay eritreretinao hoe la mba solafaka kely za kosa ve dia ohatrany hoe zavatra maivamaivana amin'Andriamanitra tsy misy degré am-pahotana fa rehefa fahotana dia fahotana rava ny endrik'Andriamanitra rava ny ahoana ry zany hoe ny famille anankiray dia fanehoan'Andriamanitra ny unité ny fiombonana ny fitiavana ny amour rava ny bénédiction no toetra le toetra indray zany niteraka fisarahana teo amin'ny fianakaviana dia nampalahelo mihitsy moa nahazo ny tokantrano Isaka sy Rebeka satria le mba zanaka rola tao an-trano raha tokony arahoana ny Saraka voatery Jakoba nitsoaka satria ny fofony ainy ny rahalahiny azotsika ve le olana lehibe ateraka le décision ratsy ateraka le tsy fijoroantsika miditra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary jereo koa mandraka androany dia mijinjana izay décision zay tsy fijoroana izay mandraka androany taranaky Isaka sy Ismaela lasa fifandrafiana satria diso fanapa-kevitra Sara androany tsika senao le ray aman-dreny zay tsy diso fanapa-kevitra manomboka androany hiverina ao amin'ny programan'Andriamanitra amen tiany Jesosy tena tsindriana ho ana manokana zany dia izay mihitsy aloha nanindriany Jesosy hoe indraindray ohatra ny hoe maika zany hoe atsony fiangonana ry andeha hizara zao andeha atsona ry dia maika anao croisade dia rehefa jerena nefa nitokantrano maratra rehefa jereko nefa indraindray nitokantrano zanako mihitsy ary manitsy anao hoe maman miteny foana hoe mila malemy fanahy nefa maman ary mitabataba foana azonareo ve dia nazara efa indraindray efa tsy afaka mihitsy hoe manomboka mifampikitakita le ankizy dia marary ny aiko mijery an'ilay ankizy maninona ianao masika ve eo vao no ny tenin'Andriamanitra zay sekoly tokantrano manginy Jesosy nandiny tena hoe tena zaka le izy ary tena saotra ny tompo fa indraindray ohatrany hoe ravoravoniny eny le izy indraindray ngely izy ohatrany hoe miatsika antony eo le compromis tsy tokony hidirany mistress zange marary zange sao nareo fa nefany tsy manome rariny azay Andriamanitra fa mitaky atsika iaina toe-panaharaka an'Andriamanitra hatrany amen Galatiana toko 5:1-7 hoe izay afafin'ny olona dia hojinjainy zany mazava be izay teny izay hoe izay afafinao dia mety tsy jinjainao eo ny eo fahatsaro fa tena hijinja mafy izay taranaka ho avy misy tokantrano anankiray izay
zay tokantrano ohatra tsara anankiray kosa nefa zay tsara andraisantsika lesona. Tokantranony Kristian toko 7 vakitsika io tantara io ao amin'ny mpitsara toko 7 ny anaran'i Jesosy. Ranaka 7 taona aty arina azonareo ve tsy mampatsiahy mihitsy Andriamanitra mila mitandriny tsika ray aman-dreny. Amen. Toy Zakovako teny ary nisy lehilahy avy tao Zora amin'ny fokony Danita Manono ho anarany ary momba ny vadiny ka tsy niteraka. Raisitsika tsikelikely dia amin'izay misy lehilahy ozy izy avy tao amin'ny Zora amin'ny fokony Danita Manono ho anarany. Eto dia tsy mensionnena mihitsy hatramin'ny farany rehefa namaky an'io passage mensionnena mihitsy le hoe iza le vehivavy fa nisy lehilahy ozy izy Manoa no anarany dia momba ny vadiny. Raha fantatritsika moa io tantara io dia iza moa io Manoa io azay malala io ny dadan'ny Samson. Tsy mensionnena hoe iza le vadiny fa izy no mensionnen'Andriamanitra. Misy antony lehibe zay tahaka ny Andriamanitra nametraka ny Adama ho ao amin'ny saha. Adama aloha hitan'Andriamanitra nametran'Andriamanitra responsabilité voalohany ao amin'ny tokantrano dia tsy notononona le vehivavy eto fa satria noforay ihany koa izy roa misady resezany Andriamanitra amin'ny lohan'ny tokantrano mba ho leader tsara ny ray rehetra hitarika ny ankonany eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ary le anjelin Jehovah niseho tamin-dra vehivavy ka nanao tamin'ny hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Koa mitandrema ianao ankehitriny ka aza misotro divay na toaka ary aza mihinana kory izay zava-padiana. Fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasian-kareza ny lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibo ny zaza ary izy hanomboka hamonjy ny Israely ho amin'ny tanan'ny Filistina. Eto indray dia raha niseho nisy anjely zany niseho tamin'ilay vadiny Manoa io dia tsy tamin'ny Manoa ilay anjely no niseho fa tamin'ilay vehivavy. Tamin'izany fotoana zany hitanareo ilay verset voalohany zany milaza hoe manao izay ratsy teo mason'Andriamanitra indray ozy izy zanak'Israely dia nidina indray zany ny fandringanan'Andriamanitra. Satria rehefa verina kely amin'ilay teo aloha hoe rehefa nidina zany le mandeha le toetra ratsy lasa mitombo mitatra liberté mifananatra fa tena hoe lasa samy maka ho azy ny olona ary lasa manaiky ho azy hoe ekena lasa normal amintsika ny hoe manala zaza lasa normal amintsika ny hoe mahita zavatra hafahafa dia tahaka an'izay mihitsy ity vanim-potoana izay nisy ny manoty dia teo indrindra natonga an'Andriamanitra nijery Isu tandindon'i Jesosy foana le izy hoe ahoana indray no afana manafaka an'ireto zanak'Israely reto. Dia teo natonga an'Andriamanitra nitady fon'olona tokantrano anankiray no nidin'Andriamanitra atsihatra dia tokantranony Manoa. Rehefa nahita ny fony Manoa Andriamanitra nahita n'ilay lehilahy anankiray izay tia azy sy nitandrina ny tokantrano amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia décidé izy hoe avao nipoiran'ny Samson.
Alleloia. Tahaka an'izay mihitsy a ny vanim-potoana amin'izao raha diniantsika ao anatin'ny tena hoe ovaovain'olona amin'izay tiany amin'izay io tenin'Andriamanitra io amboamboarin'olona amin'izay tiany amin'izay io vision an'Andriamanitra io dia Andriamanitra mamerina antsika eo amin'ny teniny hoe tsika senao ange le ndrasan'Andriamanitra amola vola le olona anankiray ho lasa famonjam-panahy ho an'le very. Amen. Amen. Dia verina moa aho eo amin'ilay hoe ny vangin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely ny vadiny Manoa. Eto dia mampiseho hoe izy le ozy ny tenin'Andriamanitra veriko kely eo amin'ny 3 ary ilay anjelin Jehovah niseho tamin'ndra vehivavy ka nanao tamin'ny hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ka mitandremy ianao ankehitriny ka aza misotro divay natao ka ary aza mihinana akory izay zava-padiny. Hatreony ny s'adresser tamin'ny ilay renim-pianakaviana ilay futur maman manokan'Andriamanitra teto. Maninona ary natany an'i Jesosy mihitsy efa maninona tsy izy mivadiny hoe tandrema ianareo fa ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe mitandrema ianao. Dia nanome instruction moa Andriamanitra anatin'ilay izy hoe aza misotro vetivety aza misotro divay ozy natoka. Dia hoe ahoana moa zany Jesosy ty instruction ty dia raha ny marina raha hoe logika ny zavatra dia hoe namena zany le zaza dia tokony mifantoka Andriamanitra ny amin'ilay instruction hitezana le zaza raha logika zany hoe satria zaza zay spesial io fa ozy izy Andriamanitra teto hoe ianao le reny mitandrema aoka ozy tsy hanendry divay natoka ny divay sy ny toka dia ahoana ny ilazana zany maneho rehefa miresaka divay rehefa miresaka toka zany tsika dia resaka fifalian'ny tany resaka ahoana reny ampio Jesosy resaka zay resaka fitediavana fifaliana tsy ao amin'Andriamanitra zay ngamba ny malaza azy fe zay fitediavantsika filana zay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy any ivelany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza manaraka fanao zao tontolo zao izy fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Tsika zany rehefa tia ny reny zany dia manana an'io responsabilité ngeda be io hanamasina ny tenantsika ho an'ny tokantranontsika. Tsika mety maivamaivana indraindray hoe ay zay zao koa ve kanefa naninona no zay ny instruction voalohany namen'Andriamanitra any vadiny Manoa. Eto koa dia hoe teny izy hoe ina le instruction faharoa instruction anankiroa nomeny hoe aza manendry divay natoka ary ny anankiray manaraka dia hoe aza manendry zava-padina. Ny zava-padina resantsika eto tsy resaka sakafo tsika fa sakafo-panahy no resaka eto.
ary hatramin'izay Andriamanitra dia nametraka foana hoe ny ratsy sans exception dia fadiny. Ao ve tsika? Ny ratsy sans exception dia natao ho fadiny. Sakafom-panahy, ny sakafo hoantsika izany, vehivavy izany aloha mahazo mandray ao anatiny koa ny lehilahy fa tsika vehivavy aloha eto ny resaka. Dia ndao samy andray hoe inona ny instruction tian'i Jesosy ho lazaina eto. Ny sakafom-panahy, misy sakafom-panahy zany tsy mahasoa atsika. Dia ho hitantsika hoe maninona Andriamanitra no ireo zavatra anankiroa ireo no nitsindriany mafy ho takarintsika vehivavy. Ny antony dia izao, verenantsika ny tantaran'ny Eva rehefa nasaina nitandrina ny say Adama, efa nandraran'Andriamanitra azy ireo ny tsikitika n'ilay voankazo voarara moa dia tsy nahatany Eva fa tsara tarehy be ilay izy ka mahate izaho izy. Dia ny farany dia nihinan-kiala. Dia io mihitsy naverin'Andriamanitra tao anatin'ilay izy hoe inona ilay toetra tian'Andriamanitra ho ahatonga sainantsika vehivavy, mahatonga an'Andriamanitra miteny an'io hoe aza manendry zava-padina. Tsika vehivavy dia manana caractère mora distraite. Tsika vehivavy dia tia fafinaretany maso. Sakafom-panahy anankiray izay. Rehefa tiantsika, za moa raha vao tany vadikina zavatra tena tiandry dia izy za miandry be hoe atao ohatra hoe hoentina ny amin'ny tsy haiko dia zako hoe hoentina miantsena. Entina miantsena aho dia na tsy vidanandry ary aho le mitsirotsiro mihitsy hoe zavatra mahafinaritra anahy. Way tsara be ilay couleur, way tsara be ilay fiarahan'ilay saosy. Dia tena tonga izay reto Jesosy. Ka tena marina fa tena izay mihitsy tsika vehivavy. Jereo ange ny natorantsika e. Tsika vehivavy tahina tsika tsirairay avy. Amen. Tsika sensible be amin'ny endrika ivelany. Tsy vita ny voloko. Maquillage, misy fotoana io maquillage io efa ohatra saribakolo taona. Za mihitsy za teneko izany. Dia voala azontsika ve ilay izy tsy voatery jejoro fa ohatran'ny hoe mora distraire. Qualité napetrак'Andriamanitra ilay izy, ilay fahafahantsika mamorona zavatra. Fa nefa tian'Andriamanitra ho recentrena isika. Mba tsy ho simba ny taranakitsika noho ny tsy fitandremantsika zavatra kely anankiray. Amen. Tsika vehivavy mora distraite zany eo amin'ny vision. Mora distraite eo tsika jerin-tsena atao Facebook. Amaky tenin'i Jesosy amaky teny aloha dia miditra amin'ny fil d'actuel. Lasa any vacances hono any. Lehilahy ohatra tsy dia tena mijery any aloha lehilahy, hitako mijery aloha ilay vadiko ohatranao fa ohatran'ny hoe indrindray menatra Jesosy ohatran'ny hoe tena hijery zavatra. Lany any ilay megafy farany fa tsy hita akory izay zavatra ratovinao teo fa tena eo ianao dia eo. Mora vision antsika dia mamelona ny fanahintsika. Dikan'izay mila mitandrintsika. Amen. Amen. Ho an'ny lehilahy koa izany fa mba izay vehivavy izany aloha averin'i Jesosy. Manarak'izay ny zavatra henoantsika. Vehivavy dia tena tia mihaino, hitandry. Dia eo aloha. Dia ahoana ki? Efa tsisy lazaina mbola dia ahoana ki? Tsy dia tsisy eny. Dia satria mamorona créenao ilay besoin hiresaka. Dia lasa miresaka eo dia eo tsy mahavita ninina eo dia farany io hiresaka fiainan'olona amin'izay ianao. Dia faran'ilay tokantranonao mihitsy lasa resahanao. Vadiko aky makatsy, vadiko aky tonga dia zavatra tsy tokony
mamafy nefa ianao amin'iny fotoana iny. Avy itsika. Halleloja. Misaotra Jesosy manintsy anay. Inona koa ny zavatra sakafo mila faditsika? Maso mila tandrematsika, ny sofina mila tandrematsika, ny vava mila tandrematsika onazy satria tsy ny mofo ihany ny velomatsika. Ary ten'Andriamanitra koa milaza hoe tsy ozy Jesosy hoe tsy izay miditra amin'ny vavanareo mampaloto anareo izy izy fa izay mivoaka. Dikan'izay mila mitandrina tsika. Eto nefa nafinaritra anaty passage anankiray ity satria namerina an'ilay sary tao edena. Rehefa raraka natonga ny Eva ne lavo tao edena dia izao hoe tsy tena nazava ny instruction avy any amin'ny Adama ny amin'ny tondrana ny sa. Indraindray zany Adama koa variana be any amin'ny asa aman-drarahany. Dia lasa tsy mipasiny comme ao an-tokantrano. Dia lasa tsy navesatra tao anatin'ny Eva ilay zavatra hoe ty zavatra ty tena tsy azo atao chérie fa lasa ohatran'ilay ana fotsiny hoe tsy aza ananina ilay anina ohatran'ny hoe maivana kely ohatra izay ilay izy. Dia tsy latsaka tsara tao anatin'ny Eva ilay zavatra tokony tsy atao. Dia raraka moa Eva. Fa ny zavatra nafinaritra eto dia izao. Récupéren'Andriamanitra i Eva tao anatin'ity tokantrano ity nandefasany. Dia mila mitandrina zany isika vehivavy ny amin'ireo toetra betsaka moa raha ho velabelarintsika dia be da be ny azo lazaina fa mino hoe takatritsika izay hoe misy an'ireo toetra ireo kosa tsy afaka lavintsika fa tsika dia tena tian'ireo. Tsy ilay izy tsy ilay le fait akory hoe tsika tia fifandraisana ny tsy tian'Andriamanitra fa itsika lasa variana ka tsy maintsy hoentiny ny vagy iny andeha. Ohatrany hoe makeo amin'ny moron-dranomasina ianao milalao eo ianao fa ilay vagy tsy hitanao hoe ilay vagy io rehefa variana ianao ohatrany hoe eto ilay zaza milalao amin'ny voalohany vao mihodina ianao ohatrany efa lasa ery zareo satria entin'ilay vagy mandeha. Dia ohatran'izay mihitsy tsika tsy tokony hitsabatsabaka na dia kely akory ary any anatin'ny zavatra tsy andraran'Andriamanitra atsika fa tsy hitantsika akory dia efa azaka atsika ilay fahotana efa any akady vao manenina farany dia tafavoaka tao amin'ny edena Adama sy Eva. Noho izay tsy fitandremana kely izay mila mitandrina isika vehivavy. Amen. Manarak'izay dia hoe maninona arany no eo ireo toetra ireo dia fa maninona no hoe isika vehivavy no mila mitandrina manokana an'izay. Ny antony dia izao. Ny aiza moa ilay verset izay? Ny vehivavy dia influente nataon'Andriamanitra anana natiora tsika vehivavy anana ho mpitondra influence ao tokantrano. Tsika vehivavy dia tandindon'ny fanamasina. Andriamanitra ray. Izany hoe Andriamanitra zany ilay leader, izy ilay créateur. Io zany ohatrany hoe tandindon'ilay hoe lehilahy ao an-tokantrano. Leader izy no chef fa ny vehivavy dia namen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ho mpanampy ozy ny ten'Andriamanitra. Mpanolo-tsaina, fanamasina anie ny mpanolo-tsaina. Na raha latsika vehivavy ao tokantrano dia tena hoe ho mpanome aina. Nataontsika ho ravaky ny tokantrano. Izany hoe ravaky izany tsy hoe ravaky ny tokantrano tsy hoe famanjana mandehandeha ianao atao inona ianao manja kely nefa tsy mitazona ny rôle anao. Be da be ny olona voafitaka amin'izao manambady atsara tarehy nefa rehefa tonga ao tokantrano tsy miteny iny fa tena ohatrany hoe any anaty elo satria fara tsy toetra tsisy ohatran'izany.
ary rehefa diniana eto hoe le natiora ny vehivavy zany a rehefa tsy mibadika izay ilay izy tsika zany namen'Andriamanitra ny natiora ahoana ry zany hoe consolatrice tsika tokony conseillère tsika tokony mpanome fitiavana câlin fa rehefa mivadika io vehivavy io vava ozy lasa rehefa tsika zay mahatonga rehefa tsika zay amemeny vaditsika anara rasoerina dia mila mandinidiny tena fa tsy mbadika ilay natioranao efa tsy ao ilay izy zay dia mila miverina ao satria ny zavatra misy na tiatsika na tsy tiatsika zany lehilahy mandeha mitandrina ny sa izy fa ianao mitandrina ny ankohonanao tokantrano ao izy zany no hitany taranakao voalohany sy betsaka indrindra na tianao na tsy tiatsika dia isika vehivavy ka izay toetra izay mihitsy mahatonga an'Andriamanitra mametrapetraka manatitrantitra tamintsika hoe namenatsika ireo consigne ireo satria misy influence be mihitsiny ny toetra ny vehivavy ny fiatraikany misy impact ngeda be eo amin'ny caractère ny zanakitsika ny sakafo mpanahy hoentitsika mpanajavady ve marina ve hitan'ny zanakitsika ve tsika manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra reny zany tsika zany ohatrany hoe miteny eo tsika be dia .com be dia rivovendretsika dia tsy Jesosy rakizy rehefa tiatsika anarina zany izy zanatsika dia haitsika mihitsy min Jesosy sy ny verset biblika fa tsy hitan'ny ankizy ilay izy any fampiarana mety tsy mitsara eo ilay zaza fa ny anatiny ihany misy fanalavirana an'Andriamanitra miala tsikelikely dia nahita mihitsy zay moa akaiky tena olona akaiky anay na nompo an'Andriamanitra foana le couple anankiroa tena hoe mivory ary dia lasa manao asa ary tena tsy mipetraka dia mahagaga fa tena tsy tia fivavahana le zaza tena hoe miahira an'Andriamanitra tsy te herika ahira ara-pilazany tsara na ho ataonao inona satria tsy hitany tao amin'ny tokantrano dada sy neny le Andriamanitra lazainy dada sy neny hoe tianao Jesosy lava tsy hitany tao le izy dia lasa loza zany tena hoe lasa tsy te herika an'Andriamanitra mihitsy lasa fahavalilay zay satria hoe fanompoana foana tiana nimba ny fifandraisany ka mila mitandritsika fa sao dia mialokaloka zay foana le izy hoe za mihitsy moa naverin Jesosy anatin'ilay izy voalohany hoe tandremo fa tena porteur de vie tsika mampita fiainantsika dia sao dia tsy fiainana ny ampitatsika fa fahafatesana sy ozina manarak'izay dia hoe anfiry moa ny tokony mijanona tompoko falasasany tsisy le ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny petera voalotoko 2:2 hoe tahaka ny zaza voateraka dia maniry ronono mpanahy tsy misy fitaka ho amin'ny famonjena any amin'ny famonjena foana ny faran'ilay izy tsika zany raha hiteraka zaza anankiray dia tsy hoe za te hiteraka mba tena hoe lasa filoham-pirenena tsara zany fa tsy tokony izay zany ilay faniriana fa ny faniriany reny rehetra izay mitondra voaka dia tokony maniry mba ho tonga fantsona ny ankohonany ho amin'ny famonjem-panahy ho tombony ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ny atao hoe nahatafita zanaka isika any amin'izao tontolo izao tsy izay fa ny antsika zany raha tokony ampitovy vision an Jesosy dia ny vision an'Andriamanitra dia nandefa an Jesosy naniraka an Jesosy mba ho tonga fantsom-pamonjena ho an'ny olombelona dia tsy afaka hivoana amin'izay tsika tsy afaka hiala amin'izay fa rehefa tafiditra ao amin'ny programme an Jesosy tsika dia ninona izay mahatonga ary tena azoko mihitsy amin'izay hoe maninona ny recentrena ny évangile tsy ho amin'ny fitahiana
Satria mission Jesosy dia tena tsy ho an'ny fitahiana fa ho an'ny famonjam-panahy. Ka ianao koa zany manomboka izao mila mirecentrer tsika. Inona ny ampianarana ho an'io zaza io? Inona ny zavatra amahananao ny ankohonanao? Manomana olona ho lasa mpanompon'Andriamanitra ve ianao? Ho tompona ny fanjakan'Andriamanitra sa olona ho very, anampinisa ny very sy hitarika ny olona? Be da be ny olona amin'izao mitarika mihitsy hoe aza mino hoe misy zany Andriamanitra zany. Zany izao rivotra mandeha. Tsisy Jesosy zany. Mampadondrona zany mivavaka zany. Fa ianao, inona no hijoronao sy inona ny lesona raisin'ny taranaka avy amin'ny fanoloran-tenanao. Alléluia. Dao aloha ite akanjo Jesosy ohatra misentisety betsaka. Taorian'ny sehoan'ilay anjely dia rehefa niseho ilay anjely zany dia ilay vadiny manohy direkta ny sehoany. Eto dia tsy nila fanontaniany raha miseho hoe fa nahoana koa ty raha matoto iny ny sehoan'ny anjely. Fa mampiseho eto hoe satria zany nanontany nahoana loatra ary ty tokantrano ty fidin'Andriamanitra. Tsy nisy kesikily azy zany hoe maninona ndry fa tsy za nefa zany lohany. Fa tonga dia hoe raha ihany tsika roa ahoana ny lazain'ilay anjely. Inona ny nisy confiance tao anatin'ny manohy. Io resaka confiance io tsy misy raha tsy misy ny unité ao am-mpivady. Tsy marina zany hoe mpivady tsy manana tsisy fifandraisana dia hoe anana confiance. Ary ny unité fantatritsika tsara fa matoa misy ny unité tsisy zavatra miteraka unité zany raha tsy fitiavana avy amin'ny Jesosy ihany. Zany hoe tokantrano tena nanana fifandraisana akaiky tamin'i Jesosy ty. Niazakazaka be raha matoa tonga dia vao naheno an'ilay izy dia niazakazaka ianalaza tamin'ny vadiny. Tsy niazakazaka izy nandondona tary amin'ny ravaviny na mamany na tery. Fa tonga izy dia direct tany amin'ny vadiny. Be da be ny vehivavy amin'izao matahotra manatona ny vadiny direct. Satria maninona? Ny fitiavana hozy ny ten'Andriamanitra mandroaka tahotra. Mila miveriny tsika hoe manontany tena mihitsy dia ndao rehefa any an-trano mba hifanontany hoe matahotra anah ve ndry? Matahotra anah ve ianao? Fa raha matahotra dia tsy normal. Ny fitiavana hoentin'ny tahotra tsy fitiavana reto. Raha manaja anah zany ny vadiko dia tsy tokony hoe satria matahotra fa atao bobo mahita. Fa matahotra aztsika ve? Za reto aloha tena vao miteny vadiko dia matahotra. Nampahory anah ilay izy avy eo dia farany tena fijoroana vavolombelona moa hoe izay hoe marina ten'Andriamanitra. Izy tony ianao lasa matahotra foana dia lasa tsy manana personnalité akontsony fa vao miteny izy dia tonga dia tsy discuteko fa nieritreretiko hoe izay ilay atao hoe fanekena vady. Hoe vao miteny izy zany hoe izao dia tonga dia hay satria zany za mieritreritra izay zany ilay manaiky an'ilay vady. Tsy hoe koa hoe anohatra fa indraindray zany ianao no ilay tahotra loatra dia lasa tsy misexprimer ianao. Ary faran'ilay izy lasa rébellion amin'izay rehefa taty aoriana. Hatria lasa tonga amin'izay rehefa misy toroko ianao ilay tsy ampivavaka izay. Tonga dia eo amin'izay ilay akamoka inenana fahavadra ary ndre tena tsy sadarana mihitsy fa taiza daholo izany zavatra rehetra. Satria azonareo ohatran'ny hoe miandraka feno amin'izay ilay kapoka dia wa amin'izay satria kay tsy fitiavana na tonga nanaiky fa kay tahotra fotsiny hoe tsy maintsy akeko mananona kinana ampety vadiko izay be tokony tsy izay. Fa nefa koa tsika lehilahy mila mieritreritra fa maninona izy bloqué lasa matahotra ny lehilahy fa tsy tsika lehilahy sa vehivavy tsika manahoantsika na vehivavy na lehilahy zany mila mandiny tena fa tsy tokony izy zany ny fisalasalana. Ohatrany hoe tsika manantona ny ray Jesosy nanantona ray tsisy fisalasalana tsisy hésitation fa tonga dia hoe ray tonga dia manatona Jesosy dia tahaka an'izay mihitsy hoe
tokony ohatr'izay mihitsy fifandraisam-pivady ao tokantrano ary izay ny zavatra tokony ho hitan'ny ankizy ao a-tokantrano tokony hoe aza miteniteny any dada fa tokony mangarahara zavatra rehetrarehetra raha vao hitany ohatrany hoe tsy fitandremana kely izy hitan'ilay ankizy manao an'izay ianao dia kaila izy manimba ny destinéany rehefa reny manoa amin'izay ary izay lazainy vadiny afaka vakitsika any an-trano mba vakio mihitsy fa ataoko aingaingana kely sa dia tsy vita ilay izy rehefa avy nandreny vadiny ny teny manoa dia inona no nataony voalohany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tonga ozy izy dia nandeha raha vehivavy ka nilaza tamin'ny vatany eo amin'ny sisany hoe nisy lehilahy tonga tato amiko ary natahotra indrindra ny fijery azy taka ny fijery ilay anjelan'Andriamanitra ka tsy nanontany azy izay niaviany aho ary tsy nambary any ahy ny anarany fa hoy izy tamiko indro hanananaka ianao ka hiteraka zazalahy ko ankehitriny aza misotro divay nataoko ianao ary aza mihinana kory izay zava-padiana fa ho nazirita ho an'Andriamanitra ny zaza ho nazirita hatrany akivo ny zaza ateraka ao zany ary manoa nangataka tamin'i Jehovah ka nanao hoe tompo aoka akaty aminay indray ny lehilahin'Andriamanitra ilay nirainao ka ampianatra anay ny fitondranay ny zaza izay ho teraka réflexe voalohany nanany manoa tonga izy dia nivavaka tsy nandany hoe inona zao fa avy hatrany manoa dia tonga dia mitodika amin'Andriamanitra foana azonareo ve zany ny attitude endrasan'Andriamanitra amin'ny ray mpianakaviana zany ny leadership tena tsara amin'ny ankohonana hoe tsy ianao mahavelona ny ilain'Andriamanitra Andriamanitra nge mamelona ozy ny ten'Andriamanitra avelao ny zanako kamboto izy za hiay azy zany hoe aza mieritreritra zany isika izay mamelona tokantrano hoe isika ny tena mpamelona fa Andriamanitra ny mamelona Andriamanitra ny manome sainanao sy fahafahana amelona vady aman-janaka fa ny andraikitrao voaloha dia mitaona ny ondry natsoina ho pasteur ny ray mpianakaviana rehetra natsoina hitandrina ny ankohonana ary izay sary izay foana hoe ray mpianakaviana tsy variana amin'ny asa tsy ny asanao zany ny priorité anao hoe marina fa hoe ianao natao hitandrina ny sa fa ny priorité anao hitondra ny olona hitondra ny zanakao ny vadinao anana réflexe vao misy zavatra mitranga tonga dia Jesosy alohan'ny zavatra rehetra io dia halleluja io dia midika mihitsy fa hoe azony manoa ny lesona hoe na tonga ara ny directive tsy maintsy makeo amin'ny tompo tsara izy azonareo ary izy mihitsy nanana fanetretena hoe atoroy anay mba tompo tavaverina eto aminay indray ilay anjely dia mba tena hanoro anay mihitsy re zay tena ahoana ny tezanany zaza firy amintsika no ray aman-dreny mba mantany an' Jesosy rehefa tonga ny zaza eo teraka dia hoe ahoana re Jesosy nitezako anto izany mba firy amintsika no mise soucie an'izany sasany mbola alohan'ny teraka dia fa boky tsy boky vakiana angalana fahendrenany amin'izao tontolo izao mba ampianaranao ny ankohonanao fa eto Andriamanitra dia mampiseho safidy tsara ny manoa ary tsy diso Andriamanitra ny safidy azy satria nahoana tsy netiny teo aminy mihitsy ny principe de vie any hoe zay kosa aloha ny tezaina tamin'izao fa mianay kosa aloha tsy maty ny ego tao anatiny fa tena tsapany hoe tsy fahalalana avy any ivelany no ilainy fa fahalalana ny tenin'Andriamanitra ary fahalalana io ny balizy tokony hicentretsika foana ny ankohonantsika amin'izao sarotra be mitaizana ankizy eto mihitsy ny tena hitako hoe tena hoe miteramba hahita ohatra moramora be mihitsy ilay hoe ry zanak'anina tamin'ny androny hoe mbola kely ianao dia ohatra hoe tamin'ny roneny koa masika be zao ve te masarotana rehefa tonga eo amin'ny toeranao amin'izay ilay izy miresaka fitiavana ilay zanako mbola kely inona ara no amahananao azy ahoana ny anazavanao zavatra amin'ny zanakao rehefa tsy fahendrena avy any ambony tsy misy
Manam-pahaizana afaka idiriger zany ny anam-pahendrena ka afe hoe raha tia ny fanontaniana tanin'ilay zazakely ny tena loza nge tsarotsaromana le izy atao laingalaingeny le izy amboarimboarina hoe ovaovaina le izy satria tsy hitan'ny olona ny amana misy fanontaniana be da be apetraka ny ankizy izay hitanao mihitsy ahoana ary fahendrena avy any ambony no ilavana zay no ilavantsika zay naseho amin'ny Manoety hoe tsy expérience ny fitaizana ny ankizy tsy hoe efa firy ny taranaka teo aloha vita io e tsy vita io ka le izy nge vita e fa ny mission-nao ve vita eo amin'ny ankohonanao so de vita any amin'ny tsisy so de vita ny destiné an'le zaza noho ny amin'ny zavatra tsy noho ny amin'ny zavatra tsy izy amahananao azy mila zany tsika ray aman-dreny tena hoe tsy reraka io le teneniko teo hoe ny croisade kelitsika isan'andro zany de tena azadino reto mangataka fahendrena amin'i Jesosy ny amin'ireo ankohonantsika ireo tsy fantatritsika mihitsy ny impact an'ireo mandeha mianatra mety kely ireo ny anahy zao mbola kely de efa miresaka ianona ondry maman ge ino zangeraka izy ka zange zany lehilahy miaraka amin'ny lehilahy de fahaizany azahoanao zany any am-pianarana de eo ianao le mivavaka de any am-pianarana any ka efa mampiasa an'ilay zaza Andriamanitra mamolavola an'ilay zaza Andriamanitra misy information be da be fa ianao ve any amin'ilay rivotra mandeha mitondra anazy ho hisitaka amin'Andriamanitra mba mandeha fa onde ianao hisitona azy hiverinao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen manarak'izay lehilahy zany ianao mihitsy ny aloha ry loham-pianakaviana malala ilain'Andriamanitra feno communion mampitodika ny ankohonanao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy misy fialonana natao anatiny manona de kely akory ara hoe fa maninona ny vehivavy indray ny tenenin'Andriamanitra directive fa mivavaka fotsiny izy ampianaro anay Jesosy inona ny tokony ataonay hitezana ny zanakay de aoka hotezaintsika amin'ny fahendrena avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny ankohonantsika ary aoka hotezaintsika ho tia vavaka sy ho feno vavaka mandrakariva isika rehefa tsy misy ny fiombonana ao amin'ny fanabeazana de tsy misy équilibre mihitsy ny ao an-tokantrano zay mahatonga ny manomboka angataka tamin'Andriamanitra hoe ampianaro anay io équilibre io mahatonga fisarahana io inona le endriky le déséquilibre eto asy an-ten'Andriamanitra jereo ny iverina foana tantarany tokantranony Rebeka sy Isaka Rebeka lasa nisy parti tao an-trano Rebeka sy Jakoba lasa contre ny Isaka sy Esau normal ve zany ozy nareo déséquilibre zany nefa ireo tokantrano izay novidian'Andriamanitra ny pohira ny teny fikasan'Andriamanitra misy déséquilibre ndao andiny tena tsara tsika ray aman-dreny malala so de misy tombo sy ala ao an-trano ao fa raha toka misy an'izay de mila miveriny tsika fa tsy normal zany so de théorie le mivavaka fa tsy fiainana miampita ny filazantsara fa tsy teny toriana alleluia déséquilibre anankiray koa misy koa de tahaka an'izao lasa matetika tsika vehivavy mitanila ho tia zanaka mihoatra ny vady indraindray ninona fahalemen'ilay vaditsika izy nasain'Andriamanitra atao olohany tahaka ny tiavantsika Kristy ny fiangonana de tahaka an'izany koa tokony toerana ametrahantsika ny vaditsika zany no tian'Andriamanitra hamerenana antsika zay zavatra zay reo déséquilibre reo zany mila miverintsika Jesosy ny vaditsika zay vao ny zanakitsika zany no sitrapon'Andriamanitra indraindray ilay izy amin'izao fotoana izao efa tena hoe mafy be manaiky an'izany
fa mila raha totoka tsy izay ilay ao anatintsika dia ndao hiverinao amin'i Jesosy tsara. Misy fifandraisana tsy mety izany ao am-bivady. Mila amboarina izany. Amen. Ny ankizy dia tena hoe mandinika izy dia maka lesona izy, maka tahaka izy. Ozy Jesosy hoe mana hafa tahaka ny ana hafako ny ray. Raha mijery an'i Jesosy izany tsika dia manahaka an'i Jesosy. Dia tahaka an'izany koa ny zanakitsika mijery ny atsipiriany. Ahoana ny attitude amin'ny maman rehefa misy olona ohatr'izao. Manome ve izy, honena ve izy sa kitakita olona. Fitahiana ho an'ny hafa ve ty tokantrano papa sy maman ty? Sa tokantrano miresaka fiainan'olona foana? Ty tokantrano misy anay ty ve manavakava bolokoditra? Be da be lasa rasista be ny olona amin'izao. Satria izay ny zavatra. Tsy mideside ho anana an'izay natiora izay ny ankizy. Fa zavatra nafafinao tao mahatonga anazy laza ohatr'izay. Mitaka antsika ho modely Jesosy anahaka azy. Tsy tokony aka-plasiny raim-pianakaviana ny zanaka ao tokantrano. Hiteto fa tena hoe mailaka be foana izy mivady ankatoa izay lazain'Andriamanitra. Vokatra izay zavatra izay dia namaly azy Andriamanitra ka nahatonga azy nanananaka. Ary tsy zaza ordinaire ny namena Jesosy azy fa zanaka lasa famonjena ho an'ny hafa. Ny sitraka famangina lehibe ireto couple reto vakitsika ange reto amin'ny 17 eo amin'ny 9:70. Teo aloha nisy anjely zany rehefa tonga dia namangy dia name instruction dia teny manoa izay mbola tianay mihitsy na hiverina indray ianao dia mba hitenenay hoe ahoana mihitsy ilay izy. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy ilay anjelin'i Jehovah tamanoa na dia tananao aza aho tsy mba hihinana amin'ny haninao tsy akory fa raha anatitra fanatitra dorana ianao dia aoka Jehovah no anateranao izany fa tsy fantatry manoa ho anjelin'i Jehovah izy. Dia hoy manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah, iza moa no anaranao mba hanomezanay voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao. Hiteto fa tokantrano manoa dia tokantrano tia manome voninahitra an'Andriamanitra. Tokantranonao ve tia manome voninahitra an'Andriamanitra? Amen. Toy izantsika. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy nahoana no manontany ny anarako ianao. Tsy ampy amin'ny manoa. Le hoe misy olona zany hoe efa nisehon'ny anjely aloha dia efa izay zava-dehibeko. Efa voninahitra lehibe izany. Nisy etaeta fatratra tao anatiny. Tsy etaeta ordinaire. Tsy etaetan'olona te ho tahiana fotsiny. Fa nisy etaeta lalina. Iza ny anaranao? Tokony hoe andany fotoana an-tany an'izay ve? Fa tena se donner la peine, iza ny anaranao? Hoy izy, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, nahoana manontany ny anarako ianao fa anarana mahagaga izany. Efa tsy vakitsika eo amin'ny Isaia, alleluia. Vakitsika eo amin'ny Isaia 9:5. Ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Jesosy mivantana noho ny seho tamin'ny manoa satria nanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy. Ndao antsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia! Hitan'Andriamanitra loatra le firehetana anao ny sitrapon'Andriamanitra tao anatiny. Dia raha anjely no niseho voaloha, efa Jesosy amin'izay no se présenter. Amin'ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy mihitsy no lazaina fa izy no atao hoe mahagaga. Alleluia. Fehiny raha fehezintsika. Ny tokantrano dia toerana anankiray ametrahan'Andriamanitra olona anankiray mba ho volavolaina ho tonga zanak'Andriamanitra. Resaka eto dia ankohonan'Andriamanitra
tsy misady resentsika amin'izay mbola tsy ao amin'ny tompo fa tsika zany rehefa miditra ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra dia tsy maintsy miditra ao amin'ny mission an' Jesosy mamola vola ianao zany hoe aza atao fotsiny hoe zanako ao anatin'izay mahazanako ao azy izay mpanompon'Andriamanitra aloha ilay mifandray aminao ao voalohany dia ianao ny lalana tongavan'ilay zanaka ao ho tafiditra amin'ilay programa noho izany mila mitandrintsika sy ianao inona ny tokony ataontsika mifantoka ao amin'ny ao anatiny aloha raha diniantsika ny toetran'i Jesosy dia bazeny amin'izay foana ny ao anatiny aloha vao ny ato ivelany fanasitranana ato anaty aloha izay vao fanasitranana eo ivelany aiza moa ozy izy hoe ao a Jerosalema aloha ao Jerosalema aloha izay vao any Jodia aza maika ao etsy Jodia ao Jerosalema aloha tsy midika akory izany hoe andany lera ao Jodia zany tsika dia tena tsy voaka mihitsy ao fa tokony tongotsika dia polyvalent vitatsika ny Jodia sady tonga dia misahana koa tsika ny Jerosalema sy sisa alleloia tokantrano dia andraikitra ny ankohona ny tokantrano na ny ankohonana no andraikitra voalohany ifatoantsika isika ray aman-dreny natao aneho an' Jesosy amin'ny ankohonana amin'ny alalan'ny fitondratena mendrika sy tsara sy feno vavaka io moa zany dia zavatra hitako mihitsy en général hoe tsy mahataitra ny olona rehetra izany tianao Jesosy zany manafitoana ary zany fa mahataitra ny olona amin'izao mijery indraindray tsika izay foana mantsala izy misy olona mafana fo tsy ratsy akory ny hafana-po satria indraindray fanamasina mihitsy manendry hoe ndana teneny ny olona iny fa tsika ao amin'ny havantsika jereo tsara ngefa ilay hoe mpaminany tsy masina tany ny havanao mihitsy hoe tonga dia manohatra be rehefa amin'ny Jesosy ianao satria hitany mihitsy ianao hoe tsy hitany kory izay toetran'i Jesosy any aminao dika izay tena io resaka fitiavana an' Jesosy io tsy fahaizana toriteny io tsy fahaizana verset biblika io fa action io sacrifice ny atao hoe fitiavana aza miteny izany ianao hoe tia ny vadinao rehefa tsisy zavatra sakrifienao matoa Jesosy tsy maintsy nakeo amin'ny azy fijaliana mba hanehoana amintsika hoe tsisy fitiavana balarora zany fa rehefa tia dia se sakrifie ao rehefa tia ozy izy ny ten'Andriamanitra tiavany vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy fiangonana dia nanolotra ny tenany aza miteny izany ianao hoe tia ny vadinao nefa ny ianao tsisy ninona contribution anao manolo tena ho an'ny taranaka hoe ho an'ny vadinao maneho fa iray ihany aminao izy raha tsisy olona tsy tia ny nofony ozy izy ny ten'Andriamanitra fa ny nofony ozy izy dia omeny ihany karakaraina mandini tena zany raha tsafanao hoe apara mihitsy ilay vadinao any zaloko marary ako tena ray ihany aminao izy dikan'izay ny fanehoana toetra no filazantsara fa tsy tenitenenina eto ambava fotsiny alleloia manabe ny zanako aho atonga azy ho tombony amin'ny fanjakan'ny Andriamanitra sy ho fitahiana ho an'ny hafa ny azy fijaliana dia maneho an'ity sary ity hoe Jesosy mampiavana antsika amin'iray dia Jesosy koa nefany mampiavana antsika amintsika samitsika io ilay équilibre ozy izy hoe ny inona ny ahafantarana fampianatra anareo raha mifankatia ianareo dikan'izay tsy tsika mihitsy no andeha hampianatra ny ankohonantsika ho mpakahala olona fa tsika mihitsy raha mila manerina ankizy mba ho tia ny hafa ho nena ny hafa ho antra ny hafa ho fitahiana ho any hafa alain'ny ankizy ny goûter any zanakao dia inona réaction ataonao alaivo any indraindray tsika maman surtout sensible kely rehefa hoe maninona raha mba mianatra indray tsika hoe ameo izy fa tsy manana izy tsy maninona tsy maninona hitanareo toetra kely ohatr' izany nefa ilay izy eritreretra tsy izy dikany fa nefa tsika mamafy be amin'iny fotoana anankiray iny ampianaro zanakao ho tia fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitondranao tsy le indraindray tsy mandaitra tsony io hoe misy olona ny olona matetika hitako be da be mihitsy ny olona
tezainao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe teraka teo ambony baiboly tena rehefa vadika izay ny golopy tena zava-doza tena hoe misy tena teraka teo ambony baiboly hoe tiako tenenitra hoe zanaka mpanompon'Andriamanitra zany hoe io rehetrarehetra verset teneniny dadany eo ambony pilipitra io tsy efa hainy na efa hainy tsenjery fa tsy hainana io satria tsy nanana an'le tsy nahita an'le reflehany izy hitondra anazy hitodika any amin'iray hoe tokony ho tsapan'le zanaka zany tokony lasa misy fahatsapana ao anaty hoe fa inona ary maninona ary dada ny tia mifandray be amin'i Jesosy dia tokony ho hitany hoainy nivavaka dada tamin'izao dia tena valiana dia nivaly le izy tena misy zany Jesosy hoay za koa zany rehefa misy zavatra manana tena tonga dia Jesosy azonareo izy zany lasa mandray lesona amin'ny propre expérience hitany amin'ny fijoroanao fa tsy voatery kory ianao hiteny zavatra betsaka dia hitany eny aminao le izy ho mora ho azy ny anantona an'Andriamanitra dia farany andraikitra masina ny tokantrano andraikitro ny mitarika ny ankonako iaona mipahary azy raha izao sy ny ankonako dia hanompo an' Jehovah izahay fa afakantsika tsangantsika tompoko misaotra Jesosy amin'ny teninao misaotra Jesosy fa tsy fatiandroko izay tonga eto fanatrehanao misaotra fa manintsy ianao Jesosy manintsy ianao satria indraindray izay variana amin'ny sakafo omena ny hafa nefa ny ankonanay tsy zarizary ny sakafo omena azy mankasitraka fanamasina fa tsy tonga dia fandriganana nakapoka no entinao manintsy sy mamerina anay fa famindrapo sy fahasoavana ary fitiavana ay Jesosy tena naverinao zay eo amin'ilay toetra tena tianao ahitana anay amin'ny ray aman-dreny ny isa-tokantrano ary izay mety mbola ho ray aman-dreny manomboka androany zay Jesosy dia ampianaro tsy hanamaivana ny ankohonanay ampianaro zay Jesosy ho conscient fa misy angeda be kay nomenao apetraka eo anoloanay dia nitandrina ny ankohonanay ho lasa ankohonanao ka ho tonga ihany koa firenena lehibe ho any amin'ny fanjakanao mandrakizay Jesosy ampifono aminao zay tamin'ireo voratsy rehetra nafafinay teo amin'ny taranakay teo amin'ny ankohonanay izay mety efa tsaingohan'ny devoly mba ho lasa ozina androany dia brisenay ireo teny marary ndao hifono amin'i Jesosy rehetritsika ndao hibebaka tsika ny amin'izay mety ho endrika hoe delesentsika ny tokantranontsika ny amin'ny ohatrany hoe tsy firara itsika ny fitezana ny ankohonantsika ndao hibebaka amin'i Jesosy apatsahy mifanamasina amin'izao hoe tetotsika tena namafy zavatra ohatr'izao teneny vavantsika amin'ny ankohonantsika efa nisy taona ve tsika manao tombo sy ala efa nisy taona koa nefa ve tsy Jesosy ny lohany eo amin'ny tokantrano fa ny vady aman-janakitsika ndao tena recentrena ny tokantrano mba tena ho araka sitrapon'Andriamanitra amboary zay Jesosy ary tena hoe androany ho tsakotsakoana izany teninao zany anomboka androany zay Jesosy dia hiverina ho intercesseur ho an'ny zanakay hiverina izay Jesosy ho mpamafy fiainana tsy amin'ny tenitenenina fotsiny fa amin'ny fijoroana mihitsy mba hahafahan'ny ankohonanay sy ny havanay sy ny manodidina anay ny mpiray vodirindrina aminay ahitanao noho ny amin'ny fijoroanay aoka olona tia vavaka tsirairay avy aoka olona ametraka lahara-panomehana ny zava-panahy mba ahitanay mihoatra ny fisehonao Andriamanitra izay tianao hisehoana aminay amin'izao fotoana faran'izay efa akaiky hiverenanao zao dia masin'ny tokantrano tsirairay avy amin'ity androany ity ianao hirestore izay rehetra mety efa raraka dia restorenao
ianao anome fiainana vavao indray matoa ianao Andriamanitra mbola mampandrehan'izany teny izany dia mbola misy fanantenana ary mbola be da be ny azonao atsangana sy avaozina koa dia manome voninahitra anao izay ary manome fanekena izahay Jesosy araka io teny io fa izahay dia izahay sy ny ankonanay dia hanompo anao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia. Alleluia, tonga dia tatazana avy hatrany ny fanatitra sy izay nomaninao ny asan'Andriamanitra. Ny filazana dia amin'ny Zoma amin'ny efatra. Zoma amin'ny efatra ao amin'ny trampokon'olona Analakely, Zoma fanotronana ary Sabotsy amin'ny amin'ny 7 maraina ao amin'ny trampokon'olona Analakely ihany fotoana ny communion. Amen. Dia amin'ny herinandro eto ny fotoanantsika latsinainy talata alarobia eto amin'ity toerana ity Soapio Analakely rihana faharoa manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 7 maraina. Be da be ny zavatra niresahana teo ary tonga dia vetikanina be daholo nefa vetikanina ho an'ny isan'andro. Io tsy any fitandremana zao hony mitandrina hony tsy mahazo manao an'izao hony avereno enona dia mivavaha dia raise point par point. Fa za mahita fa matory eny ny teny nalefan'Andriamanitra teto ho atsika izay nanatrika teto dia ho atsika le izy. Misy an'izay ao mila reglena. Tandremo fitapitaka, tandremo ny langalanga, tandremo maka ny toeran'Andriamanitra ao anaty tokantrano, ny tanjontsika ao anaty tokantrano tsy hoe atafita ny zanakitsika fa voalohany indrindra misy planin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranontsika. Dia izay zavatra hafafintsika na tsy tonga saina ary tsika dia miampita ny amin'ny zanakitsika dia mijery ny zanakitsika dia izay ataonao ihany ny ataon'ny zanakao. Za tonga saina be tamin'ity zavatra ity, za tamin'ny mbola kely dia te hanao an'ireny chute arrière ireny, chute avant chute arrière fa tsy nentinay mihitsy fa teraka Nataniel ataoko hoe 2 taona angambany izy mbola tsy hita nanao an'izany mihitsy nandray mpandeha ao an-tranonay tsisy tele fa eo ambony fandriana izy misaotisaoty eo tonga dia mihodina tonga dia vitan'ilay izy izany hoe le faniriako tamin'izany tao anatin'ilay zaza dia nataony fotsiny ilay izy dia vitany. Tsy mbola nanao an'izany nandray mpandeha, manao avant izy mavita, manao arrière izy mavita. Zavatra any anatin'ny sainao ara zany dia miampitany amin'ny ankizy. Maika fa ny zavatra hitan'ny ankizy fa ataonao sy ny zavatra teneninao. Be da be ny zavatra andresana teo. Za manokana dia amerina heno dia hivavaka. Andiny tena eo anatrehan'ny teny. Hoe ahoana lainga, ahoana be da be ny zavatra tenenina teo. Tandremo ny zavatra jerena. Tsy sekoly androany dia ho an'ny ray aman-dreny manokana. Fa na izany aza tsy afa-bela ny ankizy fa tompona andraikitra koa ny ankizy ny amin'ny fitondrana ny tenany. Amen. Amen. Tandremo sao dia ny zavatra jeren'ny maso, tandremo ny distraction, tandremo ny zavatra henoana. Aza tia manandrakandrana. Communication entre mpivady. Mila maro toerana ny communication amin'Andriamanitra aloha. Rehefa tena miray tsara amin'Andriamanitra tsika, rehefa tsy manafinafina amin'Andriamanitra, tsy isy akanafinafina izany intsony amin'ny mpivady. Alleluia. Mijoro eto satria afaka. Amen. Talohantsika kesinoa raha vao kesinoa dia miketrina daholo nareo mba misy zavatra mba tianao vidiana mba hoe alina fa tsy ho voatery ho tantaraina amin'ny madama daholo akory ny rehetrarehetra fa misy zavatra fa mandeha ny teny miaraka amin'ny fanampiny fanamasina dia afaka le izy. Alleluia. Dia lasa transparent. Tsisy vao tonga ny karama tonga dia mena amin'ny madama hoe ty any dia izay hanaovany anazy. Izy tsy miteny dia izay hanaovany anazy matoky ianao dia afaka ianao, afaka. Dia lasa milamina madio ny fieritreretana. Ny vehivavy natao influencer tsara ny vadinao. Inona ny zavatra resanao amin'ny vadinao isan'andro. So ndraiky iny zavatra nisy sorena mihitsy ianona ho nanao an'izao nananana. Inona ny zavatra resanao amin'ny vadinao isan'andro. Dia rehefa itsiny vadinao dia aza tezitra amin'izay. Diovy ny fo, mamela eloko, fieritreretana madio nananana. Noho ny amin'ny fotoana tsy ho tantaraiko eto daholo ilay anona rehetrarehetra fa avereno enona dia mivavaha. Mila feno ny fitiavan'Andriamanitra tsika. So dia mankatony vady ianao satria matahotra. So dia bedy. Misy fotoana vehivavy tsy matahotra intsony bedin'ny lehilahy fa rehefa tenenina teneniko amin'ny papa dia matahotra.
fa zay nefa mbola tsy izy koa zay manaiky a mankatoa no Andriamanitra fa tsy no nitahotra olombelona. Alleloia. Tsara aloha rehefa matahotra amin'ny paster Rodolphe ianao, mbola tsy pediny fa tian Jesosy tsika ao a arovony taranakao fenoy Jesosy iainana aloha voazaraina. Io tonga dia vakiana fotsiny théorie be zany, théorie be zany. Hafa mihitsy ny histoire vécue ny tantarainao sy réalisena toy izay hoe zavatra foroporonina fotsiny soratanao dia atao film, tonga dia tsy mipasy iny. No mahazo Oscar izay zavatra niainanao no soratanao dia tantarainao. Amen. Tsika tsy natao hitantara Jesosy fa natao hiaina Jesosy tsika. Amen. Na ndao tsika hitsangana, ndao tsika hivavaka. Isory Andriamanitra fa niresaka taminao izy. Isory izy fa nampiasa amin'ny mpanompony izy nampitondra hafatra ho antsika tsirairay avy. Aza mieritreritra olo-kafa fa teneny Jesosy hoe misaotra anao Jesosy fa tonga teto andro any. Misaotra fa matoa mbola niresaka tamiko ianao dia mbola tianao mbola miandrandra ny fiovako ianao. Misaotra Jesosy fa niteny ianao fa rehefa mangetaheta zay, mangetaheta hitady ianao dia miseho ianao amin'ny voalohany mety olona ny rahanao mitondra hafatra fa rehefa mangetaheta mihoatra zay Jesosy, rehefa mitodika any aminao zay dia ianao mihitsy ny tonga mamangy anay. Jesosy mankasitraka ny amin'ny fotoana androany misaotra Jesosy ny amin'ny mpanomponao, misaotra Jesosy ny amin'ity toerany ity izay ahafahana hisitraka an'izany fahamarinana avy aminao zany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho feno fitiavanao zahay, aoka ho feno fitiavanao zahay, aoka ho feno fitiavanao zahay, aoka izay fitiavana hafa tsy avany aminao hiala ty anatinay tsirairay avy, fa aoka tena ny fitiavanao no ameno anay tsirairay avy Jesosy mankasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Rahay amin'ny anaran'i Jesosy raha andeha hiatrika ny andavanandrom-piainany, amita nyity herinandro ity, hiatrika ny farany taona ny tsirairay avy izay tonga teto sy ny tokantrano tsirairay avy. Dia aoka ianao Jesosy no voalohany amin'ny zavatra rehetra rehetra, aoka ianao aloha, aoka ianao no ieloha ny zavatra rehetra, aoka ianao no loha laharana amin'ny zavatra rehetra rehetra. Mahita ako amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tokantrano tsirairay avy izay tonga teto, izay mihaino direct ary izay mbola hihaino direct dia tsy misy lainga intsony, tsy misy fitaka intsony amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy misy akinafinafina intsony. Tokantrano izay tonga teto dia manome voninahitra an'Andriamanitra daholo. Mahita fa ny tokantrano rehetra dia mangetaheta ny isehoan'Andriamanitra, mangetaheta fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tokantrano mifantoka ny ao anaty aloha zay vao mizara ny fitiavan'i Jesosy. Tokantrano tsy misy fahavarym-barianana izany intsony, tokantrano mifantoka amin'ny zava-panahy, tokantrano mpakatoa an'Andriamanitra, tsy hoe matahotra ny Overy, tsy hoe matahotra ny Ramse, tsy hoe matahotra ny Madama, tsy hoe matahotra ny Paster, fa satria tia an'Andriamanitra. Mahita fa ny ray aman-dreny rehetra dia mangetaheta, mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ny amin'ny fitezana ny zanany sy ny ankonany. Tokantrano anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra feno, tokantrano feno ny fitiavan'Andriamanitra ary mahita fa vitanao ny mitona ny ankonanao ho eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary mampiaina izany ho tonga any amin'ny tanjona izay tian'Andriamanitra hatongavana ho an'ny tsirairay avy. Raisy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Raisy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Raisy rano-tsodrano. Hitay anareo ne Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka amindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka anome anareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy zao atsika rehetra. Amen. Atainy Jesosy daholo